taorian'ny fisarena izay tanterahana kosaindray dia androany no fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny loka ho an'ireo telo tsara vitana tao anatin'ilay ny lalao ny arahana tamin'ny Canal Sat sy ny Ushuaïa TV samy nahazo loka tapakila tanàna Osbe Tana sy fivanianana maimampona roa andro ao amin'ny hôtely Royal Beach avokoa moa izy telo mianadahy ireto. Tapakila ho an'olon-droa mandroso sy miverina tanàna Osbe Tana no azon'izy telo mianadahy tsara vitana tamin'ilay lalao ny arahana Canal Sat sy ny chaîne Ushuaïa TV. Androany moa izy ireo no nitolorana tamin'ny fomba ofisialy ny loka ka nitanterahana teto amin'ny AFT Andavamamy zany raha toka ny alatsinainy 4 novambra teo no nanatanterahana ny fisarihana. Marina fa raisina tanàna avokoa ny fandaniana rehetra mandritra ny roa andro ivahinianan'izy ireo ao amin'ny hôtel Royal Beach Nosbe. Rahatsahivana dia nisivoka hatramin'ny 1 oktobra teo no nanatanterahana ny lalao ka ireo mpanjifa niditra tamin'ny option découverte na ny to Canal Sat no afaka nandray anjara.